misy tonga dia ohatra manao guet-apens eo amin'ny tournant eo tonga dia mamela ry zareo zany hoe dia hitanareo amin'izany zany misy fichier misy état de droit misika eto lavisiny koa zany ny président ara-pahamanana ary zay zany na tarana zao zavatra zao tokony verina tagny zay après-midi fa misy namana mizamaratra zay zany any député ny ahenitra ndray zany le fotoana fa sy mainsy mizeran'izay zahay zay zany le izy inona moa ny zavatra tena ediantsika anio ane ny fanazana ny tany tandalana tany tandalana na hianafatra investisseur atsika mipetra vola tsy ho isy am'izao zavatra misy izao lacrymogène tsisy liberté zany tsisy liberté d'expression tsisy tony ety Madagasikara raha izao itoy mbola tsy eo zay izy zao vo mainka moa manao eo tafiditra eo za mifanandroy dia zao ny zavatra mahita asika tiako mpahafantarana antsika foana zany le fomba hiadina amin'io resaka fifidiana ty mba hoe fifidiana mangarahara ekeny rehetra ary mba ataontsika ampilamina sy anatin'ny fihavanana. Hitanareo fa miezaka zay manao hetsika pasifika zany hoe milamina tsisy korontana marina fa raha 7 tonga dia efa nisy korontana be dia be trano vaky magasin vaky may TVM sy ny sisa zao zany dia miezaka foana zay isan'andro miteny amin'olona rehetra hoe tsy mahazo misy korontana an'ingavianay zany dia mba reo gendarme reo koa tsy tifitra anay intsony zay foana ny adivana isan'andro zavatra nitranga androany dia tsotra mandeha zay dia tokony hoe hijanona zany tamina toerana anankiray dia kabary dia le gendarme indray no ohatrany hoe mitondra anay hitanao anga le gendarme be dia be iny miaraka aminay zareo ohatrany hoe escorte anay dia mandroso foana kanjo entiny zay tonga aria dia misy tomobile mipotra tampoka dia tonga dia nitifitra antsika iny dia mampalahelo moa zany fa dia misy mpanao gazety maromaro naratra ny filoha teo aloha zay efa voalaza teo naratra mampalahelo ary mbola maro ihany koa ny vahoaka tsotra naratra tanatin'le zavatra mbola veriko foana tsy janona mihitsy ty adinay ty ary ady zay mbola atao foana anatin'ny filaminana tanteraka ary tsisy herisetra tsy mbola nisy mihitsy na trano anankiray vaky na olona anankiray nangalarina ny entany tsisy olona mihitsy hoe tsy afaka mivarotra satria zay nanao hetsika afaka mivarotra daholo ny olona tsisy olana mihitsy fa mbola mitohy foana ny ady amin'ny fahafahantsika mahazo fifidianana mangarahara sy madio teto Madagasikara tsy mbola nisy fifidiana ratsy ohatran'ny fifidiana anankitelo farany teto za zao dia nandalo fifidiana ny rehetra nanomboka tamin'ny 1998 ka hatramin'izao fa reto ny tena ratsy indrindra le olana amintsika miteny zao efa ao le alabato efa anatiny famitana ny lisy mpifidiana donc zany tsy azo ekena mihitsy io zay mahatonga anay niteny ary tsy nanaiky zay andeha Antsonjombe amin'ny 10 alina ve préfet miteny aminay any Antsonjombe nareo mivory tsy fanadalana olona ve zany monsieur le préfet zany ny tena zavatra manao tsinitsinina anay mihitsy zany ahoana ny afahanao andehanao an'izany any Antsonjombe faharoa manaraka an'izany manao izy couvre-feu aveo sotomy indray le couvre-feu mikorontana ihany zany sainy zareo fa arabasoa aloha arabatsara ny FFKM dia miezaka manao le dinika somary tapaka kely zany le dinika anio satria misy naratra taminay dia voaterina ato dia mitohy le dinika amin'ny latsinainy fa zay koa itohy hidina an-dalambe amin'ny latsinainy mbola mitovy amin'ny omaly sy ny afaka omaly ary tsy ilaina le gendarme manatona anay ary zay koa tsy anatona an zareo zavatra tiana ambara amintsika mpanao gazety amin'ny vahoaka malagasy rehetra dia roa zao no candidat maratsa mafy tsara ny ahafantarana an'izay zavatra zay ary ny anankiray amin'ireo moa amin'izy rahalahy ireo ny anankiray tena tsy afaka mitsangana intsony amin'izao fotoana izao raha tsy diso fa ohatrany fa alefa ny ivelany izy ho tsabona koa satria tena voadona tanteraka ny masony sy ny any amin'ny fanina foana zay zany zavatra tiana ambara hoe roa zao ny candidat tena voamafy ary izy moa antenen'ny zokobe teo iny président Marc Ravalomanana koa amin'izao fotoana izao
tena maratsa mavokoa zay misaotra tompo. Ya, ny tsara isotomana ny sain'ny rehetra vahoaka malagasy iray manontolo dia zao fihetsehana atao zao tsy hetsika anay 120 mirahalahy mianaka zay candidat amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika fotsiny. Tsy anay io, zay nitarika fotsiny zay nahita izahay fa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fikarakarana ty fifidianana ty, efa nisintona ny feon-dakolosy zahay hoe tsy mety ange ty zavatra ty fa raha io no toizana dia hiteraka krizy indray io eto amin'ny firenena na melo na mandritry indrindrindrindra aorianan'ny fifidianana satria mitady fifidianantsika zay madio mangarara efa verina foana zavatra ekeny rehetra satria zay ihany lalana demokratika atogavana eo amin'ny fifampiasa-pahefana anarenana ny firenena. Zao nefa ny zavatra nisy dia nijoro izahay tsangana izahay kanefany tsy problemana fifidianana fotsiny no hitatsika rehefa nietsika le vahoaka satria manaraka ny vahoaka manaraka mihitsy ny vahoaka nandritran'izay 2-3 andro izay fa io dia taratry efa krizy misy eto amin'ny firenena tsy mijanona fifidianana fotsiny ozy fa talohany ny fampitehan'ny firenena fantrana misy eto amin'ny firenena fiakaran'ny vidim-piainana délestage sy ny sisa rendretrarehetra reny efa mitambatra ao an-tsaina sy ao am-pon'ny vahoaka daholo rendretrarehetra reny. Ny anay dia ohatran'ny somary ny fantoka tany amin'ny fifidianana nefa tsy mijanona amin'izay izy ka tsy ho gaga sika raha ny vahoaka rehetra no mietsika ao anatin'izy ary tsy mivahoaka n'Antananarivo ihany no manaraka an'ireny ary miray fo amin'ireny fa tena mino izahay satria nananay zany vaovao zany fa manerina Madagasikara dia miray fo amin'ny izao etsika izao. Zay zany fa dia mitohy ny etsika amin'ny latsinainy dia ho tenenina aminareo hoe aiza le izy fa dia tsy akijanona. Misaotra be zany. Mila hitanareo fotsiny angamba ny samy nampanao gazety ny zavatra niseho androany reny. Voalaza ny namana teo fa diabe ampilaminana ny natao nefany avaliny Jilamboto no azo teo voatoraka grenade lacrymogène daholo izay candidat rehetrarehetra reo ary ny safidina manokana mihitsy mietsikesianao tsy mahagaga le izy satria fitondrana Jilamboto io entin'ny Tsay Christian io ary ahoana ny afahana manao fifidianana ao anatin'ny miaraka amina olona Jilamboto ohatran'izany. Ny antony dia hitatsika ireny vitany ny maka fahefana ary tsy afahan'ny président ny Sénat noho ny antony manokana. Mino fa andray androany mbola fantatritsika le antony manokana na efa fantatritsika le izy. Ka inona moa zany manaka anazy noho ny antony manokana ihany koa dia tsy afaka hampanosonia ny candidat na hampanosonia ny délégué any amin'ny bureau de vote rehetrarehetra androany. Efa tapaka tanteraka fampitokisana amin'ny vahoaka malagasy sy io fanjakana io ary mba ialana amin'ny krizy no hijoroanay amin'izao fotoana izao ary mitaky zay fifidianana madio atokisana mba tsy hatongavana ao anatin'ny krizy indray rapitso sy afaka pitso dia manentana ny namana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara efa nisy nanomboka zao androany anohy ny tolona anafahana manana fifidianana madio sy mangarahara sy ialana fitondrana Jilamboto manafika olona tsotra manao fanehoan-kevitra ary efa nilazain'ny rehetrarehetra fa malalaka amin'ny fanehoan-kevitra fa anjara mpitandro amin'ny filaminana ny miaro an'izay olona maneho hevitra. Ka dia amin'ny latsinainy mbola hanohy ny fandehanana andalam-be ampilaminana ihany fa manomboka izao eran'ny Madagasikara izay ary manentana ny namana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara ho sahijoro ihany koa mba hanovana ny tia fomba fitantanana mamoetra zay apetraka eto Madagasikara amin'izao gouvernement illégal zao. Misaotra tsika. Mbola latsinainy resahanay aloha hoe Robina manao fampelezan-kevitra. Amin'ny latsinainy aloha zao ny resakevitra. Misy fantaniana misy sisondresaka hoe misy aminareo reo hiala ao anatin'ilay collectif fa manahoana famarinana izay. Fahitanao anay zao misy niala ve? Raha tsy le maratra fotsiny. Tsy tokony hipetraka le fanontaniana. maratra na Sady zahay rehetra
tsisy ny ala mihitsiny a ary indrindrandrindra tsisy atody vaky na iray nandritra niny fietsena zay natao tapilany inan'iny zany Sotra da mazava zay. Kasara aloha magnembra kely aloha kasara. Zay ihany zay le afaka makasara.